Zay manokana aloha mahita hoe efa misy fiovana ny olany jiro sy rano fa ny zato isan-jato kosa mandainga zay raha manteny hoe voava tanteraky fa zao nefa mila zavatra haitsika vaoaka malagasy raha fitondrana am'izao fotoana zao ataontsika hoe voaray volana na roa volana raha farafahelany misy zavatra mampikatso an'io jiro sy rano mila haitsika vaoaka malagasy ary zahay zany efa manao antsoavo ho an'ny fitondrana am'izao fotoana zao hoe tsy rio hatrany amin'ny fotony ino moa le fotony ty olana ty na dia hitondra vahaolana ny mpitondra raha ny mpangalatra jiro sy rano sy manao atsondrainy vaoaka malagasy ao amin'ny jirama ao no tsy fongorona ary mila lalina iza marina lay olona hadihadina zay de fa isaorany sahady any solombavam-baoaka am'izao fotoana zao fa hanao enquête parlementaire zay zany de mahita hoe raha ny vokatra efa nentiny zao fitondrana zao amin'ny famahana olana ny jiro sy rano tokony efa tsy zao ny zava-misy fa matoa mbola am'izao ny toerana misy atsika mbola misy forongona ratsy fo ao araty-saina ao amin'ny piasan'ny jirama hitsina mihitsy ao zay le hoe sabotage ary io sabotage io tsy tam'izao ny sin'io na ny mpitondra teo taloha efa tratsan'io fa izy mako tsy nanana paikady iadivana am'izany fa ankehitriny zany solombavam-baoaka efa mahita hoe hanao enquête parlementaire zay mino sy matoky ary zay koa efa manana olona ahiahina anatin'io zavatsy io ao fa tena misy re tompoka ny olo manao sabotage eo amin'ny jirama